La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Mbola tsy voafaritra mazava ny fifanarahana amin'ny orinasa vahiny miara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny tetikasa fanitarana ny toeram-pambolena any Bamangoky hoy ny eo anivon'ny ministera tompona anaikitra. Na izany aza nanamafy ny filohan'ny repoblika fa isika ny antso azy ireo ary tsy amidy ny tany, tsy ahondrana any ivelany ny vokatra. Nanomboka androany ny fandrodanana ny ampahan'ny kianjaben'ny Mamasina. Mizotra araka ny tokony izy ny asa ary voahaja ny fepotona amin'ny tanany dingana voalohany raha nambaran'ny tompona andraikitra. Ny fitoeram-pamokarana herinaratra 5 no tsy maintsy avadika hibrida sady mihodina amin'ny solika no amin'ny herin'ny masoandro amin'ny ity taona 2020 ity. Ho famahana ny olan'ny fahatapahan-jiro mampitarena ny mpanjifa ny tanjona amin'izany. Itodika an'lekera avokoa ny sain'ny besinimaro amin'ity talata ity indrindra ho amin'ireo mpankafy baolina kitra. Ho tanterahana anio ny atsapaka ho an'ireo firenena hiatrika ny fifanitsana mondial 2020 ho an'ny faritra Afrika. Maresaka irasam-pirenena 3 volana sy tapan-taoriana ny fifidianana solombavambahoaka voatendro prime ministre tunisiana Vaovao ny ministry ny fitantanam-bola teo aloha. Isan'ny andraikitra goavana miankinana amin'ny ny fandrafetana ireo mpikambana gouvernement andresen-dahatra ireo solombavambahoaka. Natetendro avatra. Marhaba tompoko klasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny KOLOTV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao mbola tsy voafaritra mazava amin'ny fifanarahana amin'ny orinasa vahiny miara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny tetikasa fanitarana ny toeram-pambolena any Bamangoky hoy ny nivon'ny ministera tompona andraikitra. Na izany aza nanamafy ny filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara fa tsy amidy ny tany ary tsy ahondrana any ivelany vokatra. Ka eto andratsilava. Eo ampamitana ny kontra miaraka amin'ny orinasa vahiny anatanterana ny tetikasa fanitarana ny toeram-pambolena ny Bamangoky ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono amin'izao fotoana. Aorian'izay apetraka ny 3P na ny partenariat public privé. Rehefa vita izany vao hifantatra ny fifanarahana eo amin'ny roa tonta. Na izany aza manoloana ny resabe mandeha manoloana io tetikasa io, nilaza ny filohan'ny repoblika fa ilaina ny fahaiza-manao avy any ivelany amin'ny tetikasa goavana tahaka ireny. Isika no naingavy azy ireo anampy. Tsika dia tsy mahitantana ny orinasa mpanjakana. Izay orinasa mpanjakana rehetrarehetra tantantsika dia fahity avokoa. Fahity ny Jirama, fahity ny Air Madagasikara, fahity ny Souvonio, fahity ny Roso, fahity ny orinasa rehetrarehetra izay apetratsika eto. Noho izany dia izao ilaitsika ny fahaiza-manao ny any ivelany. Ary hoasehoko anareo amin'ny émission manaraka hoe ohatrohatry ny ahoana moa ny partenaire anampy antsika amin'ny fambolena vary any Bamangoky. Tsika mihitsy ny angavan'izy ireo avizay apio. Nanamafy ihany koa ny filoha fa tsy amidy ny tany, tsy ahondrana makany ivelany ny vokatra natokana ho an'ny Madagasikara. Ny any Bamangoky dia tsy amidy ny tany raizany. Ary ny vokatra zay vokarina dia tsy ahondrana makany ivelany rozany. Ary ny zavatra mitranga dia 60 000 hectares fa apitainareo amin'ny Daio satria izay moa tiany sasany apitaina. Daio any 1,300,000 hectares, tia 60 000 hectares. Mazava tsara anatin'izy io fa aminaran'ny État malagasy fa partenariat no atao. Zareo manana ny fahaiza-manao, izy mitondra ny matériel ary ny zavatra nataoko dia hoe ao anatin'ny alohan'ny farany taona dia fa mahita ny vokatra. Fanamby sy velirano nataon'ny filohan'ny repoblika ny hoe tsy maintsy mahaleo tena ara-tsakafo i Madagasikara. Tokony hovokarina, amboarina, ahodina eto Madagasikara avokoa izay rehetra ilainy ny vahoaka malagasy.
Tsy ampifiraisakina ministra any ka mitanila ny fampandehanana sasatsasany eto amin'ny firenena hoy ireo izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Miharihary izany amin'izao akatoko ny fanovana gouvernementa izao raha ny fanazavana hatrany. Henri Flore. Afaka andro vitsivitsy ho feno eritaona no nijoroany gouvernementa tatariny Premier Ministre Ntsay Christian. Eritaona izay fotoana napetraka ny filoham-pirenena anatanterahany ireo ministra 12 ny fandarana asany sy ny fanatanterahany ireo vinany filoha ary ny contrat programme izay nifanaovany tamin'ny filoham-pirenena. Raha ny fanehoan-kevitry ny mpisolo vava no sady mpanao politika nanaovana fanadihadiana nambarany fa misy amin'ireo ministra no namingana iny namany itadiavany seza ho azy. Misy tsy de mipetraka loatra le solidarité gouvernementale. Zany hoe tokony iray iny ireo gouvernemental io fa nefany asa na noho ny fiaviana tsy mitovy avy amin'ny antoko samihafa. Ao koa maro ny avena ampitan-dranomasina ohatra ny tsy misy mialatsiny amin'ny teny baiko fa sarotra amiko le milaza azy homogénéité hoe miray miaraka mandroso amin'ny programme anankiray fa ohatra ny manana ny fitsinjarany zany ilay atao hoe fomba fiasan'le membre ny gouvernement dia anika ohatra ny famille na raha fahitany zahay aty ivelany ety tena ohatra ny misy fanenjika zany filaza azy tena misy fitadiavan-tseza ireo ministra ireo maro ny tehijanona dia manjary manilika ny andraikitra hoa apetrako sany za zavatra zany. No amafisy ny solovam-bahoaka ihany koa amin'ny mahampitondra teny ny vahoaka azy ireo fa misy ireo ministra no tsy hita misy ny faritrasany ary tokony hayanao tombana sy hijery ny tena zava-misy marina ny filoham-pirenena mialoha ny fanoloana na ihany koa ny fitazomana ireo ministra ireo. Eo ihany koa zany lay mifamingapingany samy ao anatin'ny gouvernementa dia hita taratra ety ivelany zany hoe tsy de hita taratra le fiaraha-miasa fa samy manao ny azy dia anisan'ny zavatra anankiray zany zay mety manahirana leo anatrehan'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Fiaran'ny tanjony satria ny ahazo ny fitondrana io ka rehefa miongana ilay fitondram-panjakana misy dia mieritreritra ny mpanohatra hoe ho azo ilay fahefana mba hitondrana ny raha-panjakana indray zany. Ka amin'izay zavatra zay zany dia mila mijery tsara ny matao filoha hoe iza ny tena namana ary jerevana hoe atraiza marina ny tena fetran'ny arahana satria raha zavatra misy dia mbola tsy tonga tamin'ny fitondrana zao fitondrana misy zao efa nisy niaraka ary niaran'ny tolona indrindra moa niaraka nametraka ny fitondrana zao ary anisan'ny tomponatoka atao anatrehany reny velarano natao andry matao filoha reny zany eo anatrehany vahoaka malagasy. Feniritaona ny zoma fa 14 janoary 24 izao araka izany no nisiany ireo mpikambana 12 anatin'ny gouvernementa. Andrasana araka izany ny mety fisiany fiovany nioviny gouvernementa indrindra fa ny anendreny ireo ministra amin'ny ministera sasany izay ahitana fahabakan-toerana. Andrasany maro araka izany no mety firafitry ny gouvernementa vaovao izay atolotry ny filoham-pirenena iaraheo samina amin'ny taona 24 ity. Nanomboka androany fandrodanana ny ampahany kanjaben'ny Mahamasina mizotra araka ny tokony ho izy ny asa ary ho voaja ny fepitona amitana ny dingana voalohany raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Miantarandriana. Androany tamin'ny enora maraina no nanomboka ny fandrodanana ny teto amin'ny stady Mahamasina mizotra araka ny tokony ho izy ny asa fanamboarana ho ny tompon'andraikitra ary dingana maromaro no tanterahana. Hitanareo hoe varava zany zao ny tribunal latéral anankiroa dia orinan'ny 3 andro dia alefatsika ty tribunal ampovoany ty somary sarosarotra any izy misy an'ilay tafo io misy nafinara teknika atao anatin'izay efa irodana io le izy zany maharitra eo amin'ny ray volana eo ny tena fandodana tanteraka fanasorana ny fondation rehetra ao anatin'ity fototra rehetra ny matériel rehetra afahan'ny entreprise matériel angezabe manao an'le santé ny visy ny zavatra rehetra ilaina efa any ambony sambo amin'izao efa ho avy manomboka avy hatrany mandritry ny fandodanana zany tonga matériel mametraka an'izay installation de santé zay tsika dia mamita amin'le asa rehetra. Araka izany ho voaja ny fepitona entina mitana ny ampahany voalohany amin'ny fanavaozana ity kianja ity. Maro nisy fahatarana kely tsika raha zany fa voaja le fotoana manana 10 volana eo zany tsika manomboka androany mifakana 21 juin tsisy azo atao inona tsony natalisina 21 dikan'izany 10 volana hoe fohifohy any zay fotoana zay
dia raha fisotro ny asa zany voaja satria matoatsika nakandrony entreprise efa manana traikefa ngezabe tamin'ny fanaovana stady na ny ekipa teknika avy any zany le olona efa niasa tamin'ny fanaovana reny stady tany ivelany reny no entiny miara-miasa aminety miampy amin'izay hoe mpiasa eto Madagasikara anampy anatin'izay dia zay ny tsy atahorana ao anatin'izy fa ngeza le asa ngeza dia ngeza mihitsy le asa ao anatin'izay ny fotoana fohy rehefa mipetraka ny rena tamina ara-teknika rehetra dia vita. Raha iverenana mizara roa lehibe ny asa fanarenana, ny mikasika ny tribune eo ihany koa ny fanatsarana samihafa toa ny fametrahana pelouse hybride manaja ny fenitry ny FIFA. Isy ankoatr'izay ny birao sy toeram-panomanana ny santsokajiny na izany ho an'ny federasiona, ireo atleta, ny mijery sy ny mpanao gazety ary ny maro hafa. Madina ny 7.70 tapitrisa $, ny fanamboarana ny kianja barea ka orinasa sinoa efa fantadaza amin'ny fananganana foto-drafitrasa no nahazo ny antoka ratsy ahivona. Navaozana tanteraka ny tetezana ao amin'ny commune Ankerana Avaratra, faritra Bonkolava, distrikany Tsoarmandidy, tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny tambazotra ny lalana sy ny fifamoivoizana manerana nosy izao fanamboarana izao izay toto-tsain'ny ministeran'ny fanajarenany tany ny toeram-pinenana ary ny asa vaventy miantarandriana. Mitoy ny asa fanamboarana ataon'ny MHDP na ny ministeran'ny fanajarenany tany, toeram-pinenana ary ny asa vaventy. Navaozana tanteraka ny tetezana ao amin'ny commune Ankerana Avaratra, faritra Bonkolava, distrika Tsoarmandidy. Mirefy 30 metatra vita amin'ny beton armé ary manaraka ny fenitra rehetra ny asa fanamboarana. 7 taona lasa izay no nianjera ary tsy afaka nampiasainy intsony ity tetezana teto amin'ny commune Ankerana Avaratra ity ary tsy nisy ny fanavaozana nandritra izay. Entina natanterana ny vinan'ny filohan'ny repoblika ary anatsarana ny tambazotra ny lalana sy fifamoivoizana manerana ny nosy izao fepetra ny raisina izao raha ny fanazavana. Ny teti-bola PIP 7.4 ny DRHTP Bonkolava no namatsiana vola ny fanamboarana niaraka tamin'ny fandraisana anjaran'ny commune tamin'ny vato sy fasika ary ny fanampiany fokon'olona tamin'ny fandravana tanteraka ilay tetezana simba. Naneho fankasitrana noho ny fahavitany asa ny teo anivon'ny commune manoloana ny fanomezan-tanana sy ny fiara-mientana rehetra tamin'ny fanatanterana ny asa. Nanentana ny mpampiasa lalana ihany koa ny tompon'andraikitra naja ny foto-drafitrasa. Etsakilany nampafantary ny MHDP ihany koa ny sy ny fahatapahan-dalana maromaro nateraka ny fahabetsahany rotsakorana. Isan'izany eo amin'ny RN13, eo amin'ny PK 114+800 ao Betroka, ahitana fitosahany lalana lehibe. RN4 eo amin'ny PK 480 eo Befotoana Ankarafantsika, fitosahany fasika eo ambony arabe no ao an-toerana ary ny RN6 eo amin'ny PK 525+600 izay ahitana fitosahany fantsona lehibe tao amin'ny ambany lalana. Tompon'andraikitra maro no efa nidina teny an-toerana nijery vahaolana toy ny fametrahana ny lalana vonjimaika vaovao sy ny famahana ny olana hafa fa ny mpampiasa lalana mandeha. Tsy ampy ny fanodinana vokatra eto Madagasikara ahafana miantoka ny filan'ny mponina sy anatsarana ny sehatry ny toe-karena ankoatry ny olana eo amin'ny fitadiavana lalam-barotra, olana goavana ihany koa ny tsy fisian'ny fitaovana ahafahana mahazo vokatra tsara kalitao. Misy larina arjo. Vokatry ny fitombon'ny mponina mitombo ihany koa ny filana ara-tsakafo isan'ny miantoka izany raha ny fanazavana ny sehatry ny fambolena. Tsy ampy anefa izay fanodinana vokatra avy eto Madagasikara izay no ny antony maro. Voalohany eo amin'ilay resaka fahaizana mitady lalam-barotra na hoe mitady marché zany any ivelany. Faharoa amin'ilay resaka lalam-barotra dia zareo any ivelany sy indrindra firenena mandroso manana organisme maromaro mihitsy izy manampy an'ireo olona vao aminy zany amin'ny resaka fivarotana zavatra any ivelany. Ny fahatelo moa dia matetika eo amin'ilay resaka famokarana mihitsy. Ny famokarana matetika eto Madagasikara misy problème anankiroa zany raha misy agriculture. Ny anankiray resaka insécurité, mamokatra ny olona fa rehefa tafian-dalo izy dia voatery mitsoaka. Ny faharoa ilay lalana, lasa tsy mivoaka ilay vokatra na tia hamokatra raha ny olona satria bloquen'ilay lalana tapaka. Isan'ny olana tsy ahafahana mampiroborobo ny famokarana, ny fanodinana sy ny fanondranana ihany koa raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena ny tsy fisian'ny fitaovana ahafahana mahazo vokatra tsara kalitao. Le vokatra mihitsy no vokatritsika zany ohatrany hoe
raha mihoatra miainy ivelany a azo atao hoe tsy vita tsara angamba ny tiako tenena satria io mila matériel ary mila manao recherche de koa tsika zany manana problème kely ny matériel eto Madagasikara matetika amina resaka investissement tsika tsy manam-bola anovana investissement na ny akamaroan'ny olona manam-bola alohan'ny mividy tomobile sy manao voyage toy izay manao investissement na tena lafo be loatra mihitsy le matériel de tsy misy banque zany mifinancer afahana manao an'io. Raha tsy ivina miantoka hatramin'ny 300,000 arikarena faobe ny sehatry ny fambolena eto Madagasikara, 400,000 olona mamokatra no misehatra eo amin'izany. Ivitoerana mpamokatra herinaratra 570 no tsy maintsy avadika hybride sady mihodina amin'ny solika no mihodina amin'ny herin'ny masoandro amin'ny ity taona 24 ity. Ho famanan'ny olana fahatapahan-jiro izay mampikaikaika ny mpanjifa no tanjona amin'ny zany. Tinara tsy mandresy. Olana goavana manjady amin'ny firenena malagasy ny tsy fahatomombana ny famatsiana herinaratra miteraka fahatapahana lavareny mampitaraina ny vahoaka. Manampitrotraka ny fahasarotana ny famahana izany olana izany ihany koa ny alafo ny vidin'ny solika. Fa olana maharitra entina hisoroana izany ny fametrahana ivitoerana mpamokatra herinaratra hybride, izany hoe sady mamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny solika no mamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro. Amin'ity taona 24 ity, ivitoerana mpamokatra herinaratra ny jirama 570 no hiova ho hybride. Hitondra tombontsoa lehibe ho an'ny vahoaka malagasy ary hanavao ny tontolon'ny herinaratra eto Madagasikara ity tetikasa ity. Ina mety tombontsoa an'izany? Tsotra be, rehefa misy masoandro dia ny masoandro no manome herinaratra. Heverina fa mety misitraka an'izay eo amin'ny adiny 5 isan'andro eo isika. Dika zany mandritra ny adiny 5 zany tsika tsy mampiasa solika. Miaina zany ny vola mivoaka amin'ny kitapom-bola ny jirama efa manao hybridation isika. Avetina mandeha misy eo amin'ny centre eo amin'ny 570 eo tokony lasa hybride eto Madagasikara ray manontolo amin'ity taona 20 sy 24 ity. Azo heverina ihany koa ny fananganana ivitoerana mpamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro fotsiny amin'ny faritra manodidina Antananarivo ary ampidirina ao anatin'ny tambazotra ny herinaratra hanamevana ny famatsiana herinaratra eto Andrenivohitra. Mahakasika izay herinaratra izay hatrany dia mandroso ny asa eo amin'ny fananganana ny toeram-pamokarana herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro izay tetikasan'ny filoham-pirenena iarahana amin'ny orinasa Soin Farmine izay atao an'ny tsara tanàna Antsirabe. KOLOTV Antsirabe. Famokarana herinaratra miainga avy amin'ny herin'ny fahazavan'ny masoandro no vokarina eto amin'ity toerana ity. Tetikasan'ny filoham-pirenena iarahana amin'ny orinasa Soin Farmine entina hamatsiana herinaratra ny orinasa jirama. Tsy vita ny toeram-pamokarana herinaratra fotsiny ihany fa sady toeram-pambolena manara-penitra ihany koa ilay antsoina hoe Central Agro Photovoltaïque. Izy ny toeram-panofanana ireo tanora avy eto anivon'ny faritra Vakinankaratra ary tafiditra ao anatin'ny tetikasa ihany koa ny famokarana herinaratra mahaleo-tena ho an'ny Université Mpanjakana eto Tsaratanàna. Mandroso ny asa ary manodidina ny 2 hektara eo no efa nanomboana ny tetikasa amin'izao fotoana izao izay efa navokarana herinaratra 1 megawatt. Raha toka velara-tany 10 hektara kosa no anatanterahana tanteraka ny tetikasa izay hovinanina hamokatra herinaratra 4.9 megawatt amatsiana ny faritra Vakinankaratra. Ity tetikasa ity izay nitokanana niaraka tamin'ny filoham-pirenena malagasy dia miditra ao amin'ny famokarana angovo madio miainga amin'ny herin'ny masoandro amin'ny hazavan'ny masoandro ny maromarina kokoa. Misy lafiny 3 le tetikasa, ny iray ity famokarana izay hitantsika ato aoriana ity izay mamokatra avy hatrany zany herinaratra izay ho alefa eny amin'ny tambajotra ny jirama. Ny anankiray faharoa ao anatin'le tetikasa izay mahasamy hafa ny Soin Farmine amin'ny mpanao solaire salamtona dia ireo hitanareo ambany ireo hitanareo rehefa avy angamba azonareo alaina sara le izy fa ambony be le mpanao dia isy vono atao ambany eo. Ny sasany amin'ireo mpanao ireo ho asiana trano ahafahana manofana ny ankizy eto Vakinankaratra moa mazava ho azy. Araka izany dia mitombo ny fahafahan'ny Vakinankaratra mampiasa herinaratra rehefa ho vita tanteraka ity tetikasa ity. Eo ihany koa ny tombontsoa azon'ireo tanora amin'ny fiofanana izay atao eny an-toerana. Tao anatin'ny fanombohana ny tetikasa dia maro ireo olona ny fanampy tamin'ny orinasa Soin Farmine. Isan'izany ireo mpiara-monina eny an-toerana
ary eo ihany koa ireo tanora natsoina manokana anampy sy anangana tanteraka ny fotodrafitrasa tsy katra tao anatin'izany fa mandroso tanteraka ny asa ary mora mahay zavatra ihany koa ny tanora veto avakinankaratra hoy ny talehan'ny orinasa ka nahazo fahaizana sy traikefa manokana avy amin'ireo vahiny. Nanapa-kevitra ny avy eo anivon'ny orinasa samy farminina fa hanome mari-pakasitrahana ho an'ireto tanora miisa 700 ireto izay fanampy tamin'ny orinasa tamin'ny fananganana izao fotodrafitrasa izao tao anatin'ny 2 volana mony. Ny tombo 100 noho ny taona 2024 ny tany orinasa nitsangana ara-dalàna teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 teo. Yakatra hatrany io taio raha ny vinavina amin'ny ity taona ity araka ny nambarany teo anivon'ny UDBM na ny Economic Development Board of Madagascar. Tafiakatra 700 isy ireo orinasa voatsangana ara-dalàna manerana Madagasikara ny taona 2024 araka ny antotanisa avy amin'ny EDBM na ny Economic Development Board of Madagascar. Tombo 100 tamin'ny ny taona 2024 io raha ny fanazavana. Amin'ity taona ity vinavinaina hitombo hatrany orinasa hitsangana ara-dalàna. Be fanantenana be mihitsy zahay satria paikady ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta zany no tanterahana tamin'ny heritaona zany ny tena asa be anay dia nampafantatra na eo anivon'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara io na tany ivelany io mampafantatra ny olona hoe efa jereo fa efa tena vonona itsika malagasy iroso anangana orinasa satria ny projet zany tetikasa efa miamaro dia anisan'ny tanjona lehibe amin'ity taona ity zany manohy ny fitantanana an'ireo olona reo orinasa ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara fa koa ireo mpamatsy vola tena ilaina mantsy ireo mpamatsy vola sy ireo manana tetikasa mikasa anatona ny ireo malagasy izay liana iasa aminy ireo orinasa vahiny. Teboka maromaro no ahafana manatratra ny tanjona laharam-pamena amin'izany ny fanatsarana ny tontolon'ny fandrarana. Izay DBM koa anatin'ny missionay zany dia misy direction mihitsy tena manaraka ny resaka réforme na fanatsarana le ataontsika amin'ny teny vazaha hoe climat des affaires. Le climat des affaires io zany tena ao daholo no hatsapany ny olona izay te hanangana orinasa amin'ny hoe tena favononany isika favononany tsena zany andray le investissement valiny efa manomboka azonay na avy any amin'ny sehatra tsy miankina io na avy any ivelany io efa tsapanay zany fa efa androso efa eo andalam-pandrosoana tsy ho ela tsika efa hiakatra be io nisan'ny orinasa hitsangana amin'ny heritaona. Any Madagasikara ny 100 orinasa voatsangana ara-dalàna ny taona 2024 ireo. Zay teo amin'ny sehatra ny fanafarana entana sy ny fanondranana entana ary ny orinasa misahana ny fanomezana tolotra na ny secteur tertiaire ny ampahany betsaka amin'izy ireo izay ny 770. Secteur secondaire izay eo amin'ny sehatra ny indostria ny 300 ary ny 700 avy amin'ny secteur primaire na ny mikasika ny fambolena sy fiompiana eo ihany koa ny orinasa mifandray amin'ny tontolon'ny harenan-kibontany. Tsy ahivina niteraka asa mahery ny 5 alina ireo orinasa ny forona vaovao ny taona 2024 ireo. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay natatsika ny fatapahan'ny lalam-pirenena faefatra. Eo ihany koa ny zanam-pandaharana azo amin'ny ity androany ity dia zony ny ankizy tsy ampy taona any Amponja. Rehefa avy eo ary. Gouty manolotra anao. Gaufrette anankiray. Avy eo misy crème. Dia gaufrette iray indray. Mbola ampiana crème. Dia gaufrette iray farany mikarepy kely. Tsy misy mihoatra ny frigo any Gouty. Naiza naiza. Amin'ny fotoana rehetra. Mbola betsaka crème azy gaufrette coco ifonosana lehibe frigo ilay gaufrette tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank. Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, où que je sois pour toutes mes actions. Rendez-vous dans votre agence BNI BOA. Et maintenant, liez votre compte Mvoul à votre compte BMOI. Rendez-vous dans votre agence. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Niakatra ny rano ao tampon-tanànan'ny Mahajanga amin'izao fotoana izao vokany tapaka ny lalam-pirenena faefatra eo amin'ny PK 465 noho ny fiotsahan'ny tany. Henri Flora. Ao anatin'ny orambe sy fiakaran'ny rano tanteraka ny ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Miakatra ny rano, vokatry ny rotsakorana izay nisesisesy tato ato. Vokany miteraka fahasahiranana ho an'ireo mponina ihany izany, ka mikasy ihany koa ny famazivezena, indrindra ho an'ny fiarakodia. Ankilany, tsy nisy fiara niainga ho aty andrenivohitra teto amin'ny toby fiantsoana Aranta tamin'ity androan'ity tany Mahajanga, vokatry ny rotsakorana sy ny fahatapahany lalam-pirenena faefatra. Ireo no fanapahan-kevitry ny tompon'andraikitra vokatry izany fahatapahany lalana izany, eo amin'ny PK fa 570, eo anelanelany ankarafantsika sy be fotoana amin'ny lalam-pirenena faefatra iny. Terina ato ny fianganandroany maraina satria misy fahatapahan-dalana eo amin'ny 7 kilometra hiditra ny tampon-tanànan'ny Mahajanga. Zany fahatapahan zany dia vokatry ny rotsakorana izay niteraka ranobe eo ambonina arabe sy ny fiotsahan'ny tany eo amin'ny arabe. Ary koa misy fiara lehibe anankiroa izay tavela amin'io lalana io ka vokatry izay rehetra izay tapaky ny lalana tafajanonao daholo zany na ny fiara niainga avy eto Mahajanga omaly 20 janvier 2020 sy ireo fiara niainga avy Antananarivo omaly ariva, zany hoe amin'izao ora irisantsika zao zany mbola tsy misy fiara tonga eto Mahajanga. Ka ny mahakasika ny fiaingan'ny fiara androany ariva dia miankina tanteraka amin'ny fisokafan'ny lalana izay mbola iandrasantsika vaovao afaka ora vita. Raha ny loha ranom-baovao voaray hatrany, fiara roa avy aty andrenivohitra ny azo any Mahajanga ihany no tonga tany an-toerana tamin'ity androany ity. Ny fisian'ny fiotsahan'ny tany sy ny fisian'ny kamion roa mitsivalana eo amin'ny lalana no antony mahatapaka ny lalam-pirenena faefatra iny raha ny fanazavana. Tany Antananarivo tamin'ny valo maraina maly dia tonga teo Karafantsika dia tapaka ny lalana. Misy boloma dia rano be. Dia zay dia natolo teo Karafantsika ny ala tontolo dia maraina amin'izay ny tany te andeha satria zay mitondra legioma so dia tsy raisan'ny tompony intsony eo dia manjary petra zay dia zay. Dia ny sakara amin'izay zay mivoaka. Foka foana ny voanay tao. Zany hoe misisisika manao izay hafana fotsiny izay. Tsisy hoe amin'ny fomba hoana zay fotsiny hoe zay ohatrany déviation kely tokotanin'olona zay no eo mbola misy barazy koa raha vodona le barazin'olona dia ao mirotana le trano. Le avaty rehetrarehetra le nandeha maly ariva miverina sasany. Fa ny avaty rehetra mbola ao daholo, le avy Antananarivo mbola ao daholo. Misy amin'ireo coopérative ihany koa ankilany no nanapa-kevitra ny anafoana ireo fiangana iazo ny Mahajanga noho ity fanapahan-dalana ity. Mbola betsaka amin'ireo mpandeha no tsy mahafantatra ny fahatapahany ity amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra, fiara misy 130 avy any Mahajanga ao Mailariva iazo ny renivohitra no fantatra tseto fa mikatso eo amin'ity PK ity, miampy ireo fiara amin'ny zotra régional sy ny fiara avy amin'ny coopérative mpitaterana samihafa. Nozaraina tamin'ny fomba ofisialy androany contrat de travail eo an'ireo mpampianatry n'ireo ankizy tsy ampitaona eny Antamora. Fandraisana ho mpiasa mpanjakana izay tafiditra ao anatin'ny fampanantenany nomen'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Kaiton Andriatsilava. Misa 10 ireo mpampianatra ny ankizy tsy ampitaona eto Antanimora no niraisina ho mpiasa-mpanjakana araky ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Ny 7 tamin'izy ireo no notolorana tamin'ny fomba ofisialy ny contrat de travail na ny fifanarana arak'asa amin'ny maha mpiasa-mpanjakana azy. Ny 3 ambiny kosa
miandry ny famenonana atotantaratasy ilaina amin'izany. Azo lazaina fa fahasoavana ary tombony no azo lazaina satria maro ny olona, maro ny fampianatra frama izay maniry dia maniry no tonga amin'izany ato anatin'ny fianakaviam-beny fampianarana miasa ara-panjakana izany fa ianareo zany dia ataoko hoe ny angarany vitana dia voaray soamantsara. Tao anatin'ny 20 taona nisian'ny sekoly, miisa 50 ireo ankizy tsy ampy taona nampianarina namaky teny sy manoratra. Ny taona 2000 hatramin'ny 2024, miisa 720 ireo afaka BEPC, ary miisa 130 ireo afaka BAC, nanomboka ny taona 2027 hatramin'ny taona 2024. Ny enany tahan'ireo mamerikeloka. Raha toka 200 izany teo aloha, tsy misy afa-tsy 200 izany amin'izao fotoana. Ny résultat moa zany andrefesana azy amin'ny resaka araky ny voalasako tato amin'ny kabary teo, ny toe-tsainy, ny fiainany an'izay fanabeazana noentiny raha tovy ny teto zay dia tsy miverimberina eto ry zareo. Zay raha mihena ny récidiviste. Manaraka an'izay ihany koa dia ny résultat eo amin'ny lafiny valim-panadinana dia hatreto loatra amin'izao dia mbola tsy nisy zany latsaky ny 50% zany. Fa tany am-piandohana dia nisy mihitsy araka ny 100% teto ny CPE. Fa taty aorindrina dia eo amin'ny 50-75 na ny BPC zany na ny CPE. Manapibetsaka ny fampianarana ireo ankizy tsy ampy taona amin'ny sazy ny fanomezan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera PIA ny cantine scolaire. Anampy bebe koa amin'ny fanampiana sy ny fampianarana ireo ankizy ireo izao fandraisana ho mpiasa-panjakana ny mpampianatra izao. Mananjo tahaka ny ankizy rehetra ny ankizy tsy ampy taona any am-ponja afa-tsy ny fahafahana mivezivezy ny zony izy ireo indray no entina aminao anatin'ny zanam-pandarana azo ho amin'ny ity androany ity Kaiton ndray tsy lavatra. Maro amin'ny malagasy no tsy mahalala na minitsy mahalala ny zon'ireo ankizy tsy ampy taona nanao fadisoana ka nahiditra amponja. Tahaka ny ankizy rehetra, mananjo ary tokony hisitraka izany ireo ankizy tsy ampy taona any amponja. Izany hoe latsaky ny 20 taona mamita sazy mandrapatonga ny fotoam-pitsarana azy. Iray ihany no tsy itovizany amin'ny rehetra raha ny fanazavana, ny tsy fahafana mivezivezy ankalalahana no izy mamita sazy. Toy ny ankizy rehetrarehetra, ny zo anankiray fotsiny angamba satria tandrovana voalohany indrindra ny sécurité, ny fandriam-pahalemana indrindra eo ho azy ary ho an'ny fiarahamonina dia ny tsy fahazoany mivezivezy hoe hivoaka. Zay zany sisa mandra-paha fotsiny nefa zany satria miandry fitsarana zareo no eto. Ka noho izany tapitra zay vita ny fitsarana azy dia mivoaka ara-dalàna sitraka n'izay zony afaka mivezivezy zay izy. Fa miakapobeny dia mitovy amin'ny zony ankizy rehetrarehetra ary tokony ho arahana sy ho ajaina ary ampahafantarina ny zareo zany. Manana zo tahaka ny ankizy rehetra araka izany ny ankizy tsy ampy taona ankoatra ny tsy fahafahana mivezivezy ankalalahana. Zony ankizy misakafo ara-dalàna sy ara-potoana, milalao, mianatra, anana ankohonana na trano fonenana, manana soram-piankohonana, manana ray sireny, hiala sasatra na hiala voly, hivezivezy ankalalahana, hizaka ny zom-pirenena, ho tsaboina raha marary sy ny maro hafa. Hatreto, mbola maro ny zony ankizy tsy voahaja eto Madagasikara raha tsy ilaza fa tsy ny fampiasana zaza tsy ampy taona, ny fampanambadiana alohan'ny fotoana, indrindra ireo ankizy vavy. Maro ny ezaka atao fanatsarana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara. Isin'ny fanangonana ireo rijan-kevitra fanatsarana izay kalitao izay mandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny fampianarana ny 24 ny volana janoary ho avy izao. Fanadina. Raha atao ny jeritodika efa vita amin'ny fanatsarana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara, mbola maro ireo ezaka tsy maintsy atao ho fanatsarana izany. Isan'ny antoka ho an'ny fivoarana maritra amin'ny firenena ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana manirana ny nosy. Nandritra ny taona ny fanesy, nisy fidina ny tahan'ny vokam-panadina-panjakana ho fanatsarana izany rafitra izany. Ilaina ny fiarah-mentana eo amin'ny samy malagasy sy ny fanangonana-kevitra avy amin'ny olom-pirenena rehetra.
hitady tetikasa zay ho vaolana amin'ireo olana zay mitranga misehatra amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ho an'ny ireo malagasy tsy voatery ho ankizy ihany mety ny fampianarana ambony koa mila fanampiana fampianarana ny olo-dehibe koa mety mila fanampiana ny olona efa miasa ara ny mbola mianatra ny tetikasa rehetrarehetra zany raisina daholo rehefa hoe ho fanabeazana sy fampianarana fotsiny le izy dia fa zay fa zay zany mitanjona hoe ndaontsika rehetrarehetra hitady tetikasa hitadiavana vaolana ho an'ny fampianarana sy fanabeazana eto amin'ny firenena ho an'ity taona 10 manaraka ity satria izao moa fanombohan'ny décennie vaovao 2020 hisy araka izany ny fanangonana ireo rijan-kevitra izay anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana mandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenen'ny fampianarana ny faha-14 hatramin'ny faha-19 janoary avy zao ho atao ao amin'ny ISS na ny Institution Internationale des Sciences Sociales hetsika izay mitondra ny anarana hoe Startup Weekend ho karakarain'ny ISS. Tontolo ny kitra hitodika an'Leclerc avokoa ny sainy be sy maro amin'ity talata ity indrindra fa ireo mpankafy baolina kitra ho tanterahana anio ny atsapaka ho an'ireo firenena hiatrika ny fifantsana mondial 2022 ho amin'ity faritra aty Afrika. Henri Florio. Ho tanterahana anio atsy Leclerc ny vohitry Egypte ny antsapaka ho an'ireo firenena 70 hiatrika ny fifantsanana iadina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra ho an'ny faritry ny Afrika. Isan'ireo voakatsika izany ny Bahreïn ny Madagasikara ho fantatreo araka izany izay vondrona hisy ny ekipam-pirenena malagasy sy ireo mpifanandrina aminy. Tsy aivina ao anatin'ny satroka fahatelo ny Bahreïn ny Madagasikara fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa mpilalao malagasy maro mipetraka avy any ivelany indrindra fa ao France no efa nanambara ny fahavononany anatevina ny Bahreïn ny Madagasikara. Iakina betsaka amin'ny mpanazatra ny KOLOTV ny fanapahan-kevitra amin'izany ny tenany izay efa nanambara fa tsy maintsy haka mpilalao hafa hanampy ny Bahreïn ny Madagasikara. Ho an'izay hatrany ao anatin'ny satroka any ho ahitana ny Algérie, Sénégal, Tunisie, Maroc, Ghana, Égypte, Cameroun, Mali, RD Congo. Ao anatin'ny satroka faharoa no misy ny Burkina Faso, Afrika Atsimo, Guinée, Ouganda, Cap Vert, Gabon, Benin, Zambie, Congo ary Côte d'Ivoire. Ao anatin'ny satroka fahatelo no misy ny Madagasikara, Mauritanie, Libye, Mozambique, Kenya, Zimbabwe, Niger, Centrafrique, Namibie ary Guinée-Bissau. Ao anatin'ny satroka fahaefatra no misy ny Malawi, Angola, Togo, Soudan, Rwanda, Tanzanie, Guinée équatoriale, Éthiopie, Libye ary Djibouti. Ho tanterana aminao eto amin'ny fampalalamba ny KOLOTV FM ihany ny vokatry ny antsapaka tanterahana an'io an'ny Leclerc ho an'ireo firenena hiatrika ny fifantsanany iadina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra ho an'ny faritry ny Afrika izay. Ny sarana daverina fa songadana tamin'ity alina ity. Nanomboka androany ny fandrodanana ny ampahan'ny kianjaben'ny Mahamasina mizotra araka ny tokony ho izy ny asa raha ny fanazavana azo. Ivitoerana famokarana herinaratra 570 no tsy maintsy avadika hybride sady mihodana amin'ny solika no mihodana amin'ny herin'ny masoandro amin'ity taona 2024 ity. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasiany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.